Coucou, coucou, bonjour, bonjour, salame. Efa valiko daholo zany ny fanontanianareo a. Dia inona indray ary ny zava-baovao amenareo androany a? Inona mampahatonga an'ny lehilahy lasa mamitoaka, lasa mifoka sigara be a, lasa mamono vady, lasa ratsy loha, lasa manambany vady rehefa manambady. Nefa tamin'ny mbola misipa tsy nanao an'izany a, ramose. Valiny dia iray ihany satria inona raha hoe valiny dia iray satria diso fanantenana izy. Diso fanantenana ilay ry satria ilay tokantrano eritreretiny ho fiadanana lasa afo be. Bevoka tamiko madama dia tsy maintsy mivady ianareo roa. Ilay ry mbola tsy hanasa. Ny mba fantatrareo fa ny olona ny lehilahy voalohany, ny adi-tsain'ny lehilahy voalohany a, rehefa ao an-tokantrano inona ny tahotry ny lehilahy dia ny vola. Ny lehilahy tsy mba mizara amin'ny fihetseham-pony amin'ny vehivavy izany ohatr'izao kitra ery, ohatr'izao kitra ery. Satria maha-lehilahy ny lehilahy dia tsy maintsy matikamy foana izy hoe zahako ny tena lehilahy, zahako ny tena ambony a, tsisy ohatranahako a. Dia raha ohatra izy ka anontany mila torohevitra any amin'ny vadiny dia mahatsiaro ohatry ny hoe voatsindry izy. Izay ilay complexe, izay ilay toe-tsain'ny lehilahy. Betsaka ny lehilahy manana toe-tsaina izay, tsy dia amin'ny maha-lehilahy anazy dia izy izany tsy maintsy ambony fa tsy mino ny tenin'ny vadiny izany izy fa ny vadiny tsy maintsy mihaino izay teniny. Dia eo amin'izay ilay manomboka ny daroka alika. Ilay ry izany aloha izany tsy maintsy mahita asa izy aloha amin'ny ankapobeny satria amin'ny maha-lehilahy anazy. Fa rehefa miditra ny trano izy a dia indrino anaparan'ny hadalana. Dia io mbola itenenako ny tovovavy malagasy foana hoe mba indria tsy mahazo mipingapinga loatra fa tsy maintsy manomana fiainan-tokantrano izy vao miditra ao anatin'ny tokantrano ao dia amin'izay mba miadana ianareo roa. Satria indria raha ohatra ka hoe tsy mahay ninindry miditra ao an-tokantrano hiara-ny daroka alika sopa voararaka sy fanambaniana lava isan'andro ankehitriny. Dia raha hisaraka indri dia andeha ho aiza koa indri avy eo. Hoentinaiza koa ny zazakely ny kibo efa ngeza ohatr'izany. Dia mampalahelo. Ny lehilahy nefa raha ohatra ka hoe milaza ny fihetseham-pony lisany amin'ny vehivavy lisany a, rehefa hoe iny izany ny vady natao anjaran'ny lehilahy dia ankafizo ilay izy, tsisy maharatsy an'izany ange. Ny vehivavy dia vonona hiady mafy hiaraka amin'ny lisany rehefa hoe tafiditra ao anaty tokantrano ianareo roa. Noho izany izany a ho an'ny lehilahy raha ohatra lehilahy ka hoe menatra hitantaran'ny madama hoe izao aky ny olako a, za aky mba manao ohatr'izao, mba tsaha ohatr'izao a, dia tsy mahazo menatra intsony io lehilahy, tsy aza mieritreritra ilay hoe complexe hoe voasivana ambany lehilahy amin'izay fa hamampivady anareo roa, ianareo roa nge miaraka miezaka mivoatra mba ho tafita e. Dia raha ohatra lehilahy ka hoe mianahana ohatr'izay foana dia lasa mandeha ila ilay tokantrano dia tsy mety miakatra mihitsy. Madama dia hiakatra, lehilahy misintona midina. Lehilahy miakatra, madama nefa kamo koa hiakatra fa tsy mikirozaroza eo. Dia mba mifameno ianareo roa dia lehilahy raha ohatra ka misy hadisoa nataon'ny lehilahy dia mila lehilahy mifono amin'ny madama. Izany ange natao hoe lalam-piainana ao anatin'ny tokantrano e. Entina hikolokoloana ny fitiavana satria lehilahy isan'andro lehilahy raha mandaroka anazy lava eo. Ho avy indray androany ho hitan'ny lahy tsara fa raha miala eo tokoa io madama io. Zakan'ny lahy ve ny hipetra-drery? Vitsy izany lehilahy mahavita mipetra-drery izany. Vitsy. Fa raha vao lasa eo madama dia lasa mandeha maka vady hafa. Dia hoe lehilahy hoe izany no tena milay satria nazaka sipa? Tsy izay mihitsy. Satria tsy nahavita tena. Tsy mahavita mipetra-drery. Izay ny antony. Tsy mahavita manasa vilia irery. Tsy mahavita manasa lamba irery. Tsy mahavita hoe rehefa tonga avy any am-piasana ny firy alina vao handro hanina irery. Tsy mahavita an'izany lisany. Koa maninona rehefa misy vehivavy eo vonona nifana amin'ny sivana soa amin'ny lisany, maninona izy ny ambaniana? Maninona izy ny aratsiana? Olombelona mitovy amin'ny lahy io. Madama ihany koa ngena tsy ary diso fanantenana e. Diso fanantenana koa madama ilay tena tokony niasa marina kay, izay marina izay vao nety ilay izy a, niasa nianatra tsara dia izay vao mba tokony niasa fa izao tena dirana angano mijaly ako ny valera angaty. Dia nanenina ihany koa madama ka noho izany
Tsisy tokony fanomezan-tsiny io na ialahy mila avany madama na ialahy manambany madama fa miezaka ianareo roa manao izay ahatafavoaka ny tokantranonareo roa. Izay ny vahaolana akaiky dia avy eo nareo roa tafavoaka, tsy misy maharatsy an'izany. Dia izay tsy reraka foana ho an'ny tovovavy malagasy aza mipingapinga loha loatra indry amin'izay ilay tsy hijaly rehefa ao an-tokantrano, fa mba homen'ny lehilahy asany sy voninahitra indry rehefa mba hoe manana ny maha izy indry vao miditra ao an-tokantrano. Fa raha ohatra ny madama kely ito izao ny zanaka rehefa ngeza be ohatr'izany, rangahy ery mamono dia tsy hitan'izay atao, dia mampalahelo. Ho an'ny lisany ihany koa dia tadidio tsara fa mivadibadika amin'ny fiainana. Izao izao ialahy mampijaly vady, mamono vady, maniratsira vady, zaka amin'ny madama iny. Fa ho hitan'ny lehilahy tsara mbola ho sendra mipatsara tsy ho mivavy ialahy dia ho gaga ialahy amin'izay fotoana izay. Tena takizay marina ako ny miaina amin'ny madama, takizay marina ako nanaraka ny tenin'ny madama. Dia mahaiza mifankatia ry zareo tsy vitany eny ambony-fandriana ihany akory ny hoe mifankatia, fa ny firesaka, ny fiteny, ny fahaiza-miaina ao an-tokantrano, ny fahaizana mifaly amin'ny ankohonana, izay ny atao hoe tokantrano. Ny ady tsy maintsy misy fa mila mifampiresaka foana. Sa efa mankasitraka anareo naraka ny vidéo antsika dia raha misy fanontaniana apetrao ihany fa tsy misy olana ny mesazintsika ihany koa dia malalaka be. Efa mandram-piana tompoko ao.